Mbola maro amin'ireo antoko politika sy ny fiarahamonimpirenena no maneho hevitra mahakasika indrindra ny fiaonam-be no tanterahana teny amin'ny CCI Ivato ny herinandro lasa teo. Iray amin'izy ireny ary ny vote, izy ireo dia manana ny ambarany mahakasika indrindra iny fiaonam-be ho an'ny fampihavanam-pirenena iny ho azy ireo ary dia fotoanan'ny fanarenam-pirenena izao ary tsy fotoanan'ny tsy firaisan-kina intsony ihany koa raha ny fanazavana izay noentiny avy eo anivon'ny vote. Toy izao manaraka izao ny andinindiny-baovao miompana amin'izay. Eto amin'ny tany sy ny firenena eto moa nazatra amin'izay dia raha vao misy miteny dia tsy maintsy misy foana ny ambadika sy ny sisa izay no hevitry ny sasany fa eto kosa izay dia manambala ho hitam-pirenena ary horen-tany horen-danitra ho fantatry ny rehetrarehetra fa tsy misy mpaniraka izay vote dia tsy mba manaiky an'izany iraka rahan'olona zany porofon'izany zay rehefa manao zavatra dia izay mahatonga anay hoe aleonay miaina eo amin'ny pelatanana amin'ny zava-misy anay amin'ny tsy paipaiky anay mba tsy voafatopatotra izahay marina fampanohana ny filomarikaravalomana ny joroanay VOT fa tsy misy baiko na vaiza fa tena hoe maha-olon-tsotra anay satria nahoana moa amin'izao fotoan'izao ange rehefa raha malala raha mahitatra amin'izay fa natao ihany ny tsy teny fa tena reto mpanao politika reto mihitsy marina fa miteny izy ireny hoe hevitry ny vahoaka no entiny manaiky izay maha-olo-pirenenan'izy ireny dia vahoaka izy fa kosa to diso ihany zany zavatra zany ka tsy fotoana ntsony angamba n'izao fanambaniana zany hoe olo-tsotra zany ka atao fitaovana fa leo mba handraindraikitra amin'izay ny olo-tsotra mba hiteny marina tsy amin'ny alalan'izaniza fa tena hoe ampanetretena ampaleotena an'izany olo-tsotra zany mandraindraikitra dia rehefa nijerenay zava-misy to faly anakorotana sitsika raha tena mpanao politika no mandritotra n'le raharaha avaitsy averoa marina fa demokrasia koa amin'izao fotoan'izao afaka miteny ny tsirairay fa izay dia samy teny eto marina olo-tsotra izay manoana amin'ny filoravalomana kanefa mafisinay eto fa tsy misy olo-tsotra net raha zany ka tsy hanana ny safidiny eny fa nany akanjo arovana ao atokantrano raha tsy maintsy misy safidinao manan-kevitra ianao zany